tombonao aminareo any riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fanahy masina fahatanterahan'ny teny. Ny fanahy masina fahatanterahan'ny teny. Izany no misongadina amin'ity nofinaina voalahatra ho antsika anio ity, atao amin'ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly toko 4, ny andininy 7:20 hatramin'ny andininy 1:30. Ny fanahy masina fahatanterahan'ny teny. Raha vao miresaka tsika aloha hoe asan'ny fanahy masina na hoe herin'ny fanahy masina, dia tsy azotsika dinganina mihitsy fa miresaka zavatra betsaka amintsika momba an'izany ny bokin'ny Asan'ny Apôstôly. Io bokin'ny Asan'ny Apôstôly io aza toa omen'ny mpandinika maro anarana mihitsy hoe bokin'ny Asan'ny fanahy masina, satria tena miresaka betsaka amin'izany. Tsy mahagaga zany raha resahana eto amin'ity nofinainantsika ity Asan'ny Apôstôly toko 4 ny mahakasika ny fanahy masina. Raha noadinina i Petera sy Jaona teo anatrehany Sinedriona noho izy ireo izay nanangana ilay malemy teo amin'ny vavahadin'ny tsara endrika, dia indro mampahatsiaro na ihany koa hoe miteny manao fiarovatena mahakasika ny asa na ny herin'ny fanahy masina amin'ny fahatanterahan'ny teny azy i Petera sy Jaona. Ambarany eo fa io fanahy masina io dia fahatanterahan'ny teny faminaniana izay efa nisy tany amin'ny Davida mpanjaka. Ny faminanian'i Davida mpanjaka ao amin'ny Salamo 2 no averin'ny Petera sy Jaona indray eto. Fa mbola mampahatsiaro antsika koa fa i Jesosy Kristy mihitsy no efa niteny fa ianareo dia ho alan'ny olona, ho enjehan'ny olona hoentiny amin'ny mpanapaka sy ny Sinedriona, kanefa tsy ianareo no hiteny amin'izany androany, fa ny fanahiny ray ao anatinareo no hiteny ao anatinareo. Tanteraka ary izao lay teny faminaniana izay nataon'i Jesoa momba amin'ny fanahy masina. Ary ihany koa indro mbola fahatanterahan'ny teny ihany ny fanahy masina, vokatry ny vavaka izay nasandatra izy ireo eo amin'ny andininy 7:20 sy ny 30, dia misy vavaka ataon'ny Petera sy Jaona ny amin'ny hiasan'ny fanahy masina, dia indro tanteraka ny vavaka eo amin'ny andininy 1:30, ka dia niovitrovotra ny trano feno ny fanahy masina izy rehetra ary afaka nanao asa lehibe tamin'ny anaran'ny fanahy masina. Rehavako malala amin'ny tompo, ny fanahy masina zany dia ilay fanahin'Andriamanitra tonga hatanteraka izay efa nolazainy, izay efa nampilazainy, izay efa araka ny teniny ihany. Araka izany miantso antsika fiangonana izao tenin'Andriamanitra izao, hampifanaraka ny vavaka izay ataontsika amin'izay araka ny sitrapon'Andriamanitra, araka izay hitantsika amin'ny tenin'Andriamanitra. Rehefa manao vavaka zany isika dia tena fianatra ny vavaka nataon'ny Petera sy Jaona eto, vavaka mifanaraka amin'ny soratra masina no atao, ary indro ny fanahy ahatanteraka izay efa nolazaina. Tsy izay rehetra vokatry ny fotsika na hetahetatsika na faniritsika fotsiny izao no angatahana, fa tsy maintsy amin'ny fanarahana zany amin'izay voambaran'ny teny, fa ao amin'ny teny na ny soratra masina no misy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary ambara eto fa miasa mahery ny fanahy masina, manohitra ny fahavalo izy, nanome fahasahiana izy, ary manao asa famantarana sy fahagagana koa ary izy. Mampahery antsika rehetra ary avako malala, handray ny herin'ny fanahy masina dia le hery izay efa nomen'ny tompo, efa nampilazaina araka ny teniny rahateo, ary hahatonga antsika hampifanaraka mandrakariva ny vavaka izay ataontsika
amin'izay voambara ny tenin'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra noho ny amin'ny fanahy masina izay miasa mahery ao anatin'ny fiangonana, ao am-pon'ny mpanomponao, araka ny teny izay efa nolazainao rahateo. Misaotra anao izay fa tsy Andriamanitra mandainga ianao, tsy Andriamanitra mandiso fanantenana ianao, fa mahatanteraka araka izay efa nolazainao. Dia indray mivavaka Tompo eo anatrehan'ny fahasarotan'ny fitorinan'ny filazan'ny tsara, ny fanahinao masina tokoa ny omba mandrakariva ny mpitory filazan'ny tsara rehetra. Fa mivavaka ihany koa izay Tompo ho an'ny mpino rehetra mba hahay hivavaka araka ny sitraponao, mba tsy ho araka ny fahaiza-mandahateny na sanatria araka ny amaroan'ny vavany no angatahany, fa ho araka ny sitraponao rery. Ataonay sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy izany mivavaka izany. Amen.